Maranatsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny azakazaka fiarakodia anisan'ny nanao jeritodika ny zava-bitany ihany koa ny team Boma Bertin ka mitondra fanazavana mikasika indrindra izay Andriamatoa Andriamiango Bertin amin'ity hariva ity. Eo izy resaka mikasika ny rally ary mikasika ihany koa ny fampandrosoana ny fanatanjahantena eny amin'ny faritra Atsimondrano iny. Tena marina moa zany ny team Bertin dia raha mitenitsika hoe team Bertin dia rally zay ny resantsika. Raha ny rally tamin'ity 2015 ty ho an'ny team Bertin dia nafa-po ny vokatra. Porofo moa zany hoe lasanay zany zao ny championnat tamin'ity taona 2015 ty marina fa hoe sarotra no nazahoana zany. Fa nazanona jano fotriny dia mametsaka mandrakariva foana zahay hoe niezaka izay natao dia efa mivolavolana nandritsy ny taona iray manontolo iny. Maro ny sakatsaka na amin'ny lafiny rehetra fa tsy hiverina intsony moa zay fa ny porofonay fotsiny le izy hoe tamin'ny rally total ny nentina nanomboana ny mansan'ny saison 2015 zany dia lasan'ny team Bertin ny voalohany. Midika zany fa tany zay dia efa vonona ary niezaka mihitsy hoe hiaro ny anaram-boninahitra izay efa nisy teo aminay. Raha ohatsaka indray tsika ka miteny indray hoe nanao na vokatra amin'ny ankapobeny dia izahay zany par rapport amin'ny mansa izay nataonay tao anatin'izay rally nandritsy ny taona dia na voalohany na faharoa foana. Nisy faharoa anankiray nandreraka tao tamin'ny Amoromani izay ataoko hoe rappeleko ihany ho an'ny mpakafy ny sport automobile satria ny tena izy dia ny équipage Boma Bertin voalohany fa iny moa le hoe indro kely ozy izy ny ampandrafitra raha teo amin'ny resaky ny officiel no nanao ny atsirambona kely tamin'ilay izy na fahadisoana kely dia lasa ny atsika kely taty aminay izy dia lasa nisy marisarisay kely misy taty amin'ny concurrent zany taty aoriana noho ny hoe tsy fahaizana nanatanteraka sy namaritra ary nametraka an'izay zava-tsy tamin'ny rariny sy nitsiny. Dia ankehitriny indray zany rehefa nanovo foana zay tamin'ny ataoko hoe ny fair play izay nataonay satria efa kivy be zay taorian'ilay izy dia nisy moa ny olona nakasetsaka, misy ny olona mampirisika, nisy koa nefa nanakivy dia zany zavatra zany sedra daholo zany ary fitsapana ho anay zany dia nanohy hatramin'ny farany zay. Ankehitriny hita ny vokatra ny championnat de Madagascar zany dia lasan'ny team Bertin zany hoe ny rim no déterminé an'izay championnat de Madagascar zay satria niady foana zany tao anatin'izay mansa rehetra hatrany amin'ny mansa farany fa ny zavatra tsy azo adoroana dia ny rim 2015 dia ny tenanay moa zany no tenant de titre 2014 tamin'ny rim zany dia amin'ny rally international de Madagascar ny rim moa zany dia vazotra am-paitana fa tsy maintsy narovana zay satria titre ray afiny eto Afrika na izany naty zany nefany vokatra zany voaporofo dia makasitraka zay tamin'ny ezaka nataon'ny ekipa ray manontolo makasitraka tamin'ny nataon'ny fédération sport automobile sy ny club izay misy anay zany miasakma satria ny vokatra izay iraisana moa dia ho an'ny tontolon'ny sport automobile fa izay moa zany toy ny mpandray anjara rehetra dia maro ny ezaka izay natao dia nity vokatra izay kehitriny. Zay ny mikasika ny rally. Mikasika indray ianao moa hoe mametraka fanontaniana momba ny groupe Bertin. Ny groupe Bertin sehatra fanatanjahantena na sehatry ny social dia tsy mbola miraviravitana fa mbola manohana ary tena manohana amin'ny fofeny fitiavana ho an'ireo olona izay tsara sitrapo zany manao an'ireny ataoko hoe fifanantonana mazava sy matosa ireny ary ataoko koa amin'ny fikarakarana zany na ny organisation izay atao raha resaka sport dia mipetraka mazava amin'ny fiaraha-miasa. Izay raha miara-miasa amin'ny olona izay manampy anay dia reny fiaraha-miasa ireny no atolotra kosa ho an'ireo olona izay tokony mendrika ho tolorana an'ireny, mety ho fokotany, mety ho commune, mety mpanao fanatanjahantena, mety asa sosialy tsotra noho ny sehatra izay ifaneraserana. Izay ny teneko hoe mahafaly sy maka sy dia raina dia mbola nahavita izay hitona ny anjara brikinay zay teo amin'ny sehatra n'izany ataoko hoe fanampiana sy fiaraha-miasa eo amin'ny tontolony sosialy sy ny fanatanjahantena zay. Raha ny fanatanjahantena no resana dia tsy mijanona fotsiny zay amin'ny sport collectif fa misy koa ny sport individuel zany. Sport collectif dia ny football sy ny rugby zany tohananay. Ny discipline individuelle indray dia ny savate boxe française, ny kickboxing, ny pétanque ary koa ny ataoko hoe io tsy dia mbola hoe mipetraka mazava fa sport individuel hafa zany dia misy manantona anay fa zay moa mijery ihany koa hoe mba mendrika ve le olona amin'ny fikarakarana nanaovana izay. Fa tout ce qui est sport élite zany dia nanohana foana ny groupe Bertin ary zay ny teneniko hoe ny fanentanana izay nataonay tsy midika inona ho an'ny groupe Bertin fa tombontsoa ho an'ireny olona izay mikarakara ireny dia niezaka kely izay vitanay no hifaninanany hafa dia zany mampiroborobo ny ataoko hoe fifaninana eny Atsimondrano eny na sport collectif ty na sport individuel. Dikan'izay nampiseho modely kely zany zahay dia nisy koa ny olona izay nanohana ary niezaka mafy mba mifaninana amin'ny tena fifaninana masina zany amin'ny ataoko hoe fifanohanana no natao dia
ny tanora sy reny vahoaka na reny mpikarakara zay nahazo tombotso tamin'ireny nge no mahazo tombotso fa izay moa zany tony mpikarakara fotsiny ihany dia manohana fimpanohana fa ny zavatra hita dia hoe nampiroborobo zay a tondra ny anjara politinay zay a zay no zava-dehibe ho anay a dikan'izay mampandroso zany zay ny commune mampandroso ny fokotany mampandroso koa ny firenena na ny faritra zay andefan'ireny zavatra ireny eto a dia misintona ihany ary manao antsoavo an'ny mpitondra fanjakana sy ireo tokony andraisy atsokajiny zay mifanandrify amin'izany raisina ohatra zao ny filoham-pirenena era-jonary mampianina zany dia efa miezaka mijery manokana ary mitodika aty amin'ny mpanao fanatanjahantena miendrika sody rainy izy amin'izay fandraisana anjara zay sy hoe fanentanana toy ny nataonay zatsy amin'izay ary efa mietsika koa zany zao ny ministeran'ny sport zany zay ny teneniko hoe ny fanentanana zay atao dia ho an'ny malagasy tsirairay tokony fanentana avokoa isika fa tsy hoe anjarana tompony andraikitra ihany na anjaran'ireny olona manakatao reny ihany no tokony anentana fa au contraire hoe isika mihitsy no mila mifanentana. Dia iny fanadihadiana ihany koa toko lasy toko vavy no hametrahako ny veloma mandram-piona ho amin'ny heriny an'ito izao indray. Isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo namana teknisianina niarana natotosany fandarana tamin'ity androany ity teo ny namana Andritiana Patrika nandrindra ny sary eo ihany koa ny namana Bosco Rasolo Menjanary nampitany sary tany. Amin'ny heriny an'io dia hiavaka ny fandarantsika satria raha tsy misy ny fivana dia amin'ny faharoapolon'ny volana desambra io no mahery farany amin'ity taona 2024 ity nanomana zavatra lehibe ary tsara ho antsika ny fandarana mahery amin'izay heriny anio izay ka dia izay no mahasakazona rosoloha raha ho amin'ity androany ity fa dia mametraka ny veloma ary ho amin'ny heriny an'ito izao indray veloma tompoko.